Fazako ny toriteny androany be dia be ny lesona azo tsoahana ao anatin'ny toriteny rehetrarehetra izay misy aloha zany na ahoana satria misy ny olona tsy mahay mandray ilay izy fa rehefa sabata ohatr'izao anao mila mahay mifantoka tsara dia ny fahazoko azy tena hoe misy lesona be dia be tiany ampitaina amin'ny vahoakan'Andriamanitra indrindra mahakasika ny fifankatiavana ihany koa ny mahakasika ny fiverenana amin'Andriamanitra voalohany faharoa ary manarakarak'izay ny tokony hijoroana mahatoky ao amin'ny sahan'ny fanompoana an'Andriamanitra indrindra ho an'ireo manana andraikitra na ny tsy manana andraikitra tokony hanana an'izay fijoroana mahatoky izay satria ninona zany andraikitra sahanao anatin'ny fiangonana na manana andraikitra ianao na tsy manana dia tokony hatoky ao anatin'izay fanompoana an'Andriamanitra izay. Ny afatra azoko ampitaina dia tsotra hoe ninona zavatra misy eo amin'ny fiainanao dia azankinina amin'olona ny fanompoana ao an'Andriamanitra sy ny fanarahanao dian'Andriamanitra fa afantoy tanteraka ao anatin'ny soratra masina izany hoe ny soratra masina nataovy fototra iorenan'ny finoanao fa aza orina amin'ny olombelona sanatria an'izany.